Aleloia, mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alakamisy fatelopolo ny volana avrila 2026. Ry ava-malalo amin'ny tompo anio aho dia hijoro vavolombelona aminao ny amin'ny fampafantarany fanahy masina izany ny amin'ny hoe misy devoly izany tafiditra tato atokantrano. Ry havana, Andriamanitra dia tsara ary masina lehibe indrindra izy, ary rehefa ao aminy isika dia ampitandremany ny amin'ny fandrika izay mitady hamantrika antsika zanany. Ka manasanao aloha zahako hiarivavaka amiko alohany anambarako izay tiany fanahy masina ambara. Hiarivavaka isika to. Jesosy Tompo, tsy mahavita tena izahay, fa milanao Jesosy ka indreto zay Jesosy miantso anao. Andriamanitra lehibe indrindra Jesosy misaotra makasitraka anao ary midera anao. Ianao no omem-boninahitra Jesosy, ianao no asandratra Jesosy, ka mangataka aminao aho Jesosy Tompo hiditra an-tsehatra amin'izao fotoana izao hikasika ny zanakao tsiraray avy ny amin'ny fijoroana vavolombelona Jesosy zay hoetikoeto, mba hampifoa Jesosy, ampifoa ny zanakao izay mbola matory Tompo, satria ny fahavalo dia tezitra ary toy ny liona mierona mitady izay harapany Jesosy. Tsy mandry andro aman'alina izy Jesosy fa mitady hangalatra ny fanahinay zanakao Jesosy. Ka mangataka aminao Jesosy oka ianao no ampiteny aeto, oka ny fanahy masina no ampiteny aeto, ka mitenena fanahy masina satria ianao no patronako, ianao no lehibe indrindra ary ianao koa no asandratro raha mbola velonaina ihany aho. Mangataka aminao Jesosy oka ny ranao Jesosy andrakotra isiny ankohonako, afenao Jesosy ao ambany tana maherinao, satria ianao Jesosy no vatolampy fiarovana mahery io ahy, ary tsy misy Jesosy maharombaka izay eo ampelatananao. Tompo malala ny ranao, Tompo no afaka mandravarava ny fahavalo rehetra. Ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika zay mitady alefa ny anafika anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afaka mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy makasika anay zany Jesosy satria Tompo ao ambany fiarovanao mahery izahay. Ka misaotra anao Jesosy satria ny asan'ny fahavalo dia anao no mamerina azy toy ny lavenona hoentin'ny rivotra any andavaky ny elo izany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ka misaotra Jesosy Tompo. Mangataka aminao koa fanahy masina oka ianao fanahy masina no ampiteny aeto, satria ianao fanahy masina no patronako, oka ianao ampifoa, oka ianao hikasika ny zanakao tsiraray avy izay andalo eto hiaino izao fijoroana vavolombelona izao, satria matoa misy izao fanahy masina dia anafoazanao ny zanakao tsiraray avy izay mbola matory. Ka ny voninahitra ho anao Jesosy, mihaja ho anao ray malala anao rery izany hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny ary ho mandrak'izay doria. Misaotra ray malala Aleluia, amen. Ry ava-malala amin'ny tompo, hijoro vavolombelona aminareo zany anio momba ny amin'ny fampafantarany fanahy masina fa nisy devoly zany tafiditra tato atokantranonay. Engany eka atsapako ianao rehefa mizavatra tsy metimety ao amin'ny tokantranonao, na amin'ny toerana misy anao, na any ivelany ara ianao. Ry havana, ny zavatra ambarako aloha dia misy verse omeko anao alohany anambarako ilay zavatra nambarany fanahy masina izany. Horaisintsika ny ao amin'ny bokin'i Isaia, manambara izany ilay fahavalo izay tafiditra tato atokantranoko izany. Ao amin'ny bokin'i Isaia, 7:20, andininy voalohany ihany no horaisintsika izany. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe fandresena ny Leviatana. Andiny voalohany, amin'izany andro izany ny sabatry ny Tompo izay mafy sady lehibe no mahery no hoentiny mamaly ny Leviatana, ilay mena rana mandositra, ny Leviatana ilay mena rana miolikonika, ary ho vonoiny ilay dragona ao an-dranomasina. Amen. Ry havana, eto dia manambara ny amin'ny Leviatana, ilay mena rana miolikolika, ary ilay dragona ao an-dranomasina. Ao an-dranomasina
ilay fanahy ratsy izay tonga nanafika tato atokantranoko. Izany hoe raha ohatra ka mahafantatra zavatra ara-panahy ianao dia fantatra ho tsara fa ilay zazavavin-drano izany. Zazavavin-drano dia ao an-dranomasina ihany koa. Misy ihany koa ny dragona izay any an-dranomasina ihany koa, sady eny amin'ny rahoanlanitra. Maro be ny fanahy ratsy ao an-dranomasina. Fa eto dia manambara ny amin'ny hoe Leviatana dia ilay menarana mandositra. Io dia manambara ihany koa zany fa i Satana ihany koa zany izy io. Ry havana, ny ambarako aminao anio dia fanahy ratsy iray, dia ny devolin'ny zazavavin-drano izay ao an-dranomasina ihany koa no ambarako aminao anio. Tiantsika ny tompo ary miaro antsika zanany izy. Ijoro vavolombelona ahako. Vao tsy ela izay dia nandeha ny zanako vavy nitsangatsangana niaraka tamin'ny namany, izay namany efa elabe zany io ankizy vavy namany io. Zany hoe niara-nianatra tao amin'ny secondaire zany izy roa vavy. Ny tompo dia tiantsika zanak'Andriamanitra, tiany isika ary ampalalany ny danger amin'ny fiainantsika. Alleloia. Dia noho ny nandeha nitsangatsangana zany izy roa vavy dia tonga tamina toerana anankiray, zany hoe ohatrany hoe zany sangezabe anankiray zany dia noho ny aveo zany noho ny efa tonga tamin'ny ilay toerana zany izy ireo dia diso lalana zany izy ireo. Dia noho izany dia toerana nisy fotaka zany nandalovan'izy ireo zany. De noho ny aveo noho ny efa ody zany ilay zanako vavy dia samy manana ny fiara zany izy roa vavy, samy nitondra fiara zany izy roa vavy. De noho ny aveo niteny tamy zany ilay namany, maninona moa no azavaiko toy izay zany ilay zavatra tiako ambara, ho fantatrao ny antony noho ny aveo. Dia tsy ho possible amin'ilay zanako vavy zany nitondra fiara amin'ny basketiny feno fotaka. Ry havana, mila antsika mitandrina satria ny fahavalo dia tsy kely lalana. Tsy kely lalana ny fahavalo. Mila antsika mitandrina. Dia tsy mety am zany nitondra ilay fiara amin'ny basket feno fotaka. Fa ilay nama zany napindrana kapa ho azy. Ilay kapa napindram'ilay namany ho azy dia kapa matevina zany ilay izy. Zany hoe tsy kiraro akory zany fa kapa matevina zany ilay izy. Dia nanaova zany ilay kapa izay nomeny namany azy zany. Izay napindramin'ny namany moa zany fa niteny zany ilay namany taminy hoe tonga dia afaka tazominy raha ohatra zany ka tian'ilay zanako zany hitazona ilay kapa zany. Ry havana, noho ny tonga taty an-trano ny zanako vavy noho ny aveo dia noho ny voahitako izy zany dia fantatro fa ilay kapa nanaovany dia misy zavatra amin'ilay kapa. Alleloia. Tsara ny tompo Andriamanitra antsika. Tsara ny tompo Andriamanitra antsika. Zany hoe nisy fanahy ratsy tamin'ilay kapa. Alleloia. Tsara Jesosy tompo Andriamanitra antsika. Za tsy niteny ninina ako fa tonga dia efa fantany fanahiko fa misy fanahy ratsy amin'ilay kapa nanaovany izany. Ry havana, mitady irika amin'ny hevitra maro samihafa ny fahavalo hiditra anapotika ny fiainantsika. Noho ny aveo dia nazavainy zanako zany zavatra niseho. Dia niteny tamy zany namany hoe afaka tazominao ny kapa ho anao. De za zany tsy mbola nite zavatra firy tamin'izany. Fa noho ny aveo nampafantary ny fanahy masina ako ny amin'ny ilay anaran'ilay fahavalo tamin'ilay kapa. Ry havana, eniko ny fanahy masina niteny hoe mamio ata. Dia gaga zany. Dia noho ny aveo mbola niverina indray zany ilay teny hoe mamio ata. Dia tonga saina noho ny aveo satria fantatro ary efa henoko zany tamin'ny video efa ela ny amin'ny fanahy ny zazavavin-drano amin'ny olona zany amin'ny côté Congo sy amin'ny côté Afrika fanen'izy ireo
dia misy an'izany anarana izany zany hoe mami ho ata izany. Aleloia. Ry havana voninahitra ao an'Andriamanitra satria nampafantary ny fanahy masina ilay fanahy ratsy izay tafiditra tato atokantranoko. Ilay ankizy vavy namany zanako vavy izy dia avy any Congo. Ry havana, ny tompo dia miaro antsika ary mampafantatra ny zava-miafina ary rap-panahy. Aleloia. Mampafantatra ny zava-miafina ary rap-panahy. Noho ny avy eo dia nambarako tamin'ny zanako vavy ilay izy. Izy ihany koa dia efa tsy vonona hitana an'ilay kapa izany. Dia nanotany an'ilay namany izy raha mbola ho raisy ilay namany ilay kapa na tsia, satria nambarany fa tsy ilainy ilay kapa. Ilay namany moa niteny hoe efa nomeny an'ilay zanako vavy ilay izy zany fa izay anaovan'ilay zanako vavy azy izany. Dia noho ny avy eo nafatotra aloha tao anatin'ny sachet amin'ny rano Jesosy. Amin'ny rano Jesosy ry havana, raha misy fandrika ao tokantranonao, mila aloha isika mamatotra ny asan'ny fahavalo amin'ny rano Jesosy raha ohatra mbola tsy hitanao ny ametrahana ilay izy. Dia ny rano Jesosy mamatotra an'iny dia tena hoe paralize mihitsy ilay asan'ny maizina, tsy afa-mihetsika eo. Tsy afa-mihetsika eo. Noho ny avy eo isaorana ny tompo satria nahariana ilay zanako ilay izy. Nahariana ilay izy. Ry havana, mila antsika mitandrina satria zavatra roa no misy tamin'ilay kapa. Ilay kapa aloha dia avo, nefa ny isika dia tsy mahazo manao kapa avo satria mangalatra refy. Ny avontsika dia ny avontsika. Raha ohatra ka hoe ambanimbany kely ny momba ilay kapa na kiraro io dia zay no zava-dehibe. Fa raha vao avo dia mangalatra refy isika eo anatren'Andriamanitra ary hiampangany satanantsika izany raha ohatra ka hoe avo kely ny kapantsika. Eo ihany koa ny kiraro. Manaraka an'izay zavatra faharoa ilay fanahy ilay zazavavin-drano izay any amin'ny côté any Congo, any amin'ny côté iny zany no tao amin'ilay kapa. Mila antsika tompoko tena mitandrina. Oka ianao hijery ny ao atokantranonao, oka ianao hijery ny mombamombanao, sao sanatria ka mbola misy any fahavalo ao amin'ny tokantranonao na amin'ny mombanao ary. Satria ny fahavalo dia tsy faly amintsika, zavatra kely foana no amandriany antsika. Ry havana, tiantsika ny tompo voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko. Masinani tumpu, masinani